Zavatra taloha. Fa nahoana loatra no hoe tsy hamadika nareo e? Ka efa resa lahatra ny filazantsara izay menakavy ringama. Tsy mety mihitsy neza ny ataonareo izany ry leza. Fomban-drazana izay tsy hita izay na ratsy aza hatramin'izay ery dia hoe tsy hanao an'izany famadiha an'izany intsony nareo. Sao dia mba tsy mety izany e. Tsy sitrapon'Andriamanitra izany e. Misy fanompotsana be mba hatio famadiana io ringama. Aza dia mampiakatra ny tambavy koa ianao ry leza. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe oka tsisy eo aminao izay mampandiny zanalana ny zanavavy amin'ny mpanandro dia Deutéronome 20:10. Miseho amin'ilay mahitsy injery ny Baiboly indray ianao a. Mpanandro mpanandro inona e? Ingamatoa na ny datanaovana famadiana azy ane mpanandro ny manome azy e. Sy ireo toromarika rehetra eny amin'ny fasana dia ny mpanandro ny toa avy teny. Lehilahy ianao raha nokatra fasana ka tsy aka mpanandro. Aza dia mitetateta ry leza. Dino ihany re. Ianao zao no tokony handinika. Nga ianao mipotra tamin'ny vatamakazo. Motsy ny ray aman-dreninao reo avadika ireo. Eny e, fa maty kosa tsy mahalala na inona na inona. Mitoriteny 7:5. Zay zany. Ka madika ianao satsia valio a. Tsy hanao famadihan-drazana intsony ahy e. Fa raha misy vola totiko amin'izany dia izao hanampiko ny fianakaviana sahirana. Aza matiambo ry leza. Firifiry eo sahirana eto amintsika. Fa iza izay fanampiana taonao eo. Nareo mianakavy aza milaza sahirana ko hanampiko fianakaviana hanampiko fianakaviana. Aza miteniteny foana eo e. Izay kely ananako ny fahampizarako e. Eny fa na dia tsikitsiky sy teny mamy ihany aza. Aza mampimenao ry leza. Ady tsy han'olon-dratsy tika tokony hanao daholo ny rehetrarehetra e. Amin'izay mba hitan'ny olona hoe zany ny tanànako dada sy mama fa mahavita. Mba hireharehana ny fiarahamonina izany ianao. Mba manao adidy ry leza. Sa izy nareo no ileviny e. Aza atao olana be ireo izany fa izao no izy. Tsy hantery ny fiainana ringama. Aleo samy mandeha amin'izay maharesy lahatra azy e. Tsy hanao izany nareo. Tsy hamadika. Tsy hamono lamba ny dada sy mama. Fa inona izay tabatabana ireo mirahalahatsy zato e? Olona mialangalana tsy te hanao adidiny nareo e. Ka tsy resy lahatra amin'izany intsony izay ry nivo. Ary maninona nefa raha omena fotsiny vola dia nareo tsy mandeha e? Tsy handeha amin'izany izay sady tsy handray anjara akory. Zay no mahavoanao zay. Hitsijery ny toerana misy an'ny dada sy mama ny ampasana koa iara ve dia tsy soa ataonao. Ary nahoana raha mandeha any ary e? Dia tsy voatery manatrika anareo fa mijahana any an-tanàna, tsy makeny amin'ny fasana. Tsy afaka handeha amin'izany izay ry tontonivo. Hitanao amin'izany fa mo tsy te handray adidy dia miala-pahan'ny fivavahany ny akity. Tsy hoe miala-pa e, fa tena mivavaka mihitsy. Aza miseho maniratsira ry leza. Sa mitadinina ianao? Taiko amin'ny fanoto anao a. Ngama, avelao iny. Tsy tia alala e. Aoka re ringama, mamenatra olona e. Ary laha mialangalana tsy mety manao adidy tsy mamenatra olona. Eto re tongotro fa mamelika izany. Ngama, finary ty e. Ngama, dia namitsy mitsoaka ry leza. Ndana aloha. Avia lahy ty e. Avia lahy hoa. Dia faranga mihitsy ny sofiny olona ry ngama. Ny masony izany moa dia efa liana aok'izany. Mitazana hoe fa inona izao e. Ka tena mahasorena mihitsy ny ataon'ny leza e. Na izany aza e, rahalahinao ne iny e. Rahalahy tsy haninona tsy. Izao fotoana famadihan'izao mihitsy no tokony ombonana. Ka izy manangatsivana ka. Tsy hamadika hono.
Fa tsy natao edivana re zany e. Ka isany tsososotra amin'izany rinivo a. Mioraha mangatsiaka vetivety mihitsy aloha Marina tsy ho tapaka lalan-dratsy fidiny amin'izao ianao ty rangahy. Eo dia mihozahozatra ohatry ny inona tsy. malaky le raniko e. Ty e. Zay dia efa mikohaka ery. Mapetsika ny areti-poko mihitsy ny ataon'le zimika. Kinona nefa no azonao atao e. Aleo manamboatra saina zany fa tsy anao iziko. Famadihana fomban-drazana izay tsy hita izay na ratsy azy ve re olona no ialana. Tena olona tsy aninona mihitsy. Ka ny olona ho atsy azonao terena amin'izany. Hitako ny hevitra. Hevitra ina ringana? Izay koa izao mipopoaka manindony izao ary tao tsy miandry izany fa avy dia miditra. Ndry Iamatoa, ahoana leroa? Leroa ahoana e? Kino ny zato vaovao rahalahy? Tsisy mampirahalaza antsony zao a. Ndry zokolahako foana anie ianao e? Vitatra eo amin'ny fihavanana ary liza. Ny fihavanana tsy ravan-taonako vitatra eo ahoana ary? Aza mody indreo anao a. Rehefa tsy hanao famadihana ianao a, dia tsy mahazo milevinao ampasan-drazana sady tsy mahazo ny anjara lova. Mazava aminao. Fa ahoana izao e? Manahoana ary Dadatoa ngama? Mary, tsy ilaiko akory ny andray ny tananao e. Tsy maninona koa e. Oka Mary, aza miditra amin'ny fifandirana amin'ny rahalahy ianao. Ahoana mihitsy any tsy hiditra e. Vadinao anie zary lezy. Fa ahoana mihitsy izay tsy levinao ampasan-drazana sady tsy mahazo lova ahoana koa e. Zany no izy e. Zany ny sazan'ny olona miseho masina sy tsy mahavita didy e. Ohatran'ireny niakatra velona ny an-danitra ireny rangako. Ko ataonareo iny zany fasana izany e. Tsy mahazo milevina ampasan-drazana nareo mianakavy. Mazava? Tena ratsy saina mihitsy ianao raha Dadatoa a. Rehefa maty koa anie tsy mahare ninona e. Inona moa nolana amin'izany? Tsy manaiky an'izany ahy e. Dia hoe tsy handova koa. Tsika anie olona niteraka ary lezy. Na tsy ho atsika ara dia ho an'ny zanatsika. Mahasoava zany izay haren'ny tany e. Inga anaraka anao rehefa maty? Ay malaky misahotaka ihany. Zay no izy rizo mivady a. Rehefa tsy mamadika dia zay no alihany. Tsy mampanina raha izay fantatra fa mety e. Dia izany ny teninao. Dia aleo fa hifampitazana eo tsika e. Dray, famonina koa no izany Dadatoa. Mary a, hitondray rano any aloha e. Tsy mahatondra ho an'izay olona tsy mitsinjo ava may e. Maty amany. Septra. Oka izao e. Oka izao ahoana e? Zany na vetivety aloha e. Tsy zany eto zany ahy e. Sao dia dingin-drambo eto raha mahari-pamosavy. Andray, iza ny lazainao fa mpanosavy? Mangina rery Mary a, oka izay e. Mararo any angama e. Tsisy idiranay e. Tany aminareo any nakarary azy e. Izy angamba nefa manana aretin'andro ny ivo a. Marya, tsy miala aminareo raha maninona izy a? Nikohaka anie izy teo e. Nga tsy nisotro aferin-tany. Andao mihitsy ianao hijery azy any an-trano ka. Nahoana raha hoentina any amin'ny dokotera izy e. Zany no aninona hijery azy any. Zany mba vavanao ry Mary. Hita fa izany eo. Ny olona ny tsy mamatika ko izy maka fahasorenana tahaka ninona eo. Tsy miditra any am-pasan-drazana hono izay e. Tsy mandovy e. Rariny izy raharary an-doha any. Ay ve ato totonivo e. Zao efa hitanao izao ka mbola tsafaina ihany. Oka re, inona vaovaonao e? Efa hoe tsy salama ho ara Dadatoa. Fa ahoana re? Ao an-tranao. Izay no teny anao ka amin'ny Mary hoe ndao mba hoany fa hatry ny nandehanany taty aminareo zao no namparary azy. Zany ve? La izy nikoakoaka iny? Ao e, ao ny tralanao. Aleo fa hoana izao dia izao. Izy ny te harary aniko izany isahirana. Mary a, kristianina ny antsika e. Mifampitondra izay mavesatra. Dia raha kristianina dia hitsahan'ny olona tapin-doha fotsiny.
Tsy maro velively izany e. Nahoana ny tsy mandevitra amin'ny tsiranina azy nareo e? Hoy ny tenin'Andriamanitra. Mivato aza ho ny lehibe ka tsy miteny. Tetesy mivorona fotsiny. Maro eo, aza manao an'io ianao e. Olona efa renao fa tsy salama izany. Zary lazainy fa hoe mpamosavy tamin'iniko. Dia aza raisina po Mary a. Zay fa lasa. Ndao fa ho avy ana hijerana zokilahy e. Oay, sady omeko ihany aloha ty fera-para-famadihany tena dia tsy andeha azy nareo e. Atsipazo any io e, zay tsy mila. Marenina rery Mary a. So dia saotra rano ianao ringama? Za tsy sotro e. Fa ahoana ary ty ilanao avananty e? Tsy haiko e. Aiza dia tsy mihetsika mihitsy. Andao amonjy dokotera ka? Aizako, ny batanao aza tsy efako. Avelao ahy e. Avelao. Ody, atany vera zokilahy. Mandroso e. Manaona daholo nareo e. Manao ahoana ianao? Io ane lezy mamangy anao io e. Vino ty mahazo anao ty e. Dray, fa mivaroarika be izany tontonivo a. Ento koa? Fa ahoana e? Ngama? Maninona ianao? Ohatray marina. Ohatran'ny tsy mahatsiaro tenana izany e. Ngama? Kosokoseny tanandro totoa. Aleo tena mamonjy hopitaly mihitsy izy ka. Tsy salama la zokilahy marina. Andriamanitra raisa tanana fahasalamany. Fahatsitsiana ny lalan-drano mahazo azy. Andray dokotera, vetivety ve dia ho sitrana? Arakaraka ihany aloha e. Arao tsara fotsiny ny fitsaboana. Ao fa ezaka ny fianakaviana e. Rofina izy vao mifo. Efa miezaka ihany koa ireo mpitsabo e. Zay fa ireto ny analizy sy ny fanafody a. Zay fa lasa a. Eny tompoko. Ngama, mifoaza re. Ngama, mifoaza hoa. Mifoaza. Sa aninona ty amin'ny hopitaly ondra matora Mary? Aninona ty fa tsy hamangy ve? Ka falery ianao zao fa marary ngama? Izy koa makahelona loatrako. Tokony rehefa tsy mamadika ny olona dia avela amin'izao fotsiny. Fa tsy misy hoe tsy milevina e, tsy mandovy e. Zao ty izy indray ngama no ilevina meloa ao am-pasanako. Ary tsy ho azo vainy io fasana io anaovanareo famadihana raha izany a. Raha tsy vava loatra ianao raha Mary a. Aza dia raisina po izay zavatra tsy mety nataony taminareo e. Dia mahafaly anao ve sanatria izao fahavoazana izao? Raha izao mety ho sampina amin'ny famadihana, voan'ny nataony iziko. Efa tsy salama ohatr'izao ve ngama dia mbola izany ihany ny vavanao ry Mary. Tena tsisy fo mangoraka mihitsy. Izao vao tena resy lahatra hoe ianao mihitsy ny namely angama vadiko. Inona tsara? Inona no melezako azy fa voan'ny nataony iziko? Na izy matavy be io ara tsy akarary azy. Sitro ihany ny labere. Miangavy anao ary Mary a. Ndeha ianao mivoaka any fa mahandreraka be. Lasa koa e. Ndana mihitsy.
Fa andeha hoaiza ianao izany e? Ndeha ody aho e, nomeko mipakehany teo ilay nify fa miseho manandrokandroka. Mary a, efa niteny taminao foana, aza dia mety amin'ny fianakaviana ho aho ianao. Reo anie natao hoe fianakaviana e. Tsy mahay miainako, aleo eo. Mary a, tsika kristianina anie ho ataoko ny fitaratra ny fankatoavana ny didy e. Didy fitiavan'Andriamanitra, araka ny teny hoe didy vaovao no omeko anareo. Dia arary fo amin'izany eo ianao. Fa maninona ary ianao no lasa mafiloha be ohatr'izao e? Ka mandreraka ny ataon'ny fianakavianao ry ngama, marina e. Aza mety resan'ny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy ro Mary a. Aza atao manova ny toetra tsara ananao fa ratsy ny manodidina e. Eny e, marina ihany izany. Tsy mba malahelo ve ianao izao hoe marary ngama-toa raha rako ane iny e? Ndao jerena izay hanampiana azy ireo ary e. Zay ahay, ny havana ane havana fona ramatoa e. Eny re rangao. Tena manakana mihitsy nareo ry leza. Zay indray ianao, misaotra ny tompo lehibe fa mba nalaky salama ianao. Zay izao ny zava-dehibe. Eny e, sakiratsy iny fa mampalahelo a, dia lasa tsy tanteraka ilay famadiany ity. Isaoran'Andriamanitra e, amin'izao sisa izao ndao iova. Samy manompon'Andriamanitra verina fa tsy hanana fitahian'ny razana intsony. Zao no lazaiko anao a, ratsy ny fitahian'ny razan'ny apasana tsy salama ohatr'izao a. Indray e, amin'izao andro mazava be izao ve raha zoko dia mbola lazany foana no inonao? Tsy asakana tsy hamadika izany ianao e. Sofa tsotra ilay olona tompon'ny omby sokoso saika ho vonona tamin'iny, ka natsateraka azy iny dia tsy maintsy atao iny amin'ny heritony. Raha zoka, zara aza ilay olona tsy sarotony dia ajanony ihany e. Ny areti-ponmenareo anina karahary ahy e. Koa mingavy anareo ary leza, aza miseho volo manorandrana tsonareo amin'ny tendray mitoraka ity. Mazava nga amin'izay, ka aza manao ka barisitory tena lava tsony fa tsy tia andre ah. Ka mpangino ny vavanao raha mbola raisinao rahalahinao ihany ah. Ary indrindra maro vadinao, fezo tsara izy. Lasa ngamba aloha e, mirary soa. Mitady ho be didoa amin'izao fivavahan'izao foana. Dia ampilazan'ika matoa ihany ve tsika amin'ity fanokanantsika ho mpiandry ity e? Asa tokoa e, ahoana? Ohatran'ny tsy hafaly azy velively izao a. Nefa tsara ihany ny mampilaza e. Afaka izy tsara, mety tsy ho afaka koa izy tsy maninona e. Aleo raha ampilazaina ry zareo e. Ka raha tsy mahafaly azy izany dia ahoana? Aleo lazaina hatrany mba ahafantarana ny fianakaviana ihany koa fa resy lahary tsika e. Aleo ary ho lazaina e. Dia ahoana le resaka famadiana iny e? Tsy efa hiainga indray izao iny? Tsy amin'izany intsony tsika e. Za nefa tsy te hanao izay akarary angama-toa intsony e. Ndao dia angataka fahendrena amin'ny tompo sika ry Mary a. Andriamanitra, ianao no ametraka ny teny eo am-bavako. Odiny irery ngama-toa. Leza marina. Manahoana? Aiza raha zoky? Lasa niotra izy e. Zaza tsy maintsy miverina fa nisy adino. Zany hoe efa nateriko any izy dia milahatra any e. Zany ve? Zany efa sakilaza vaovao kely. Zany? Vaovao inona izany? Ka tsy zany rehefa otika ny nampiandry raha mivady ry tontonivo a. Inona? Zany ho ahy e. Dia izany ve no lazainy amingama? Ie, saingy ampafantatra an'izany indrindra. Dia hoe ahoana ny toyany? Hoe mivavaka dia tsy hamadika? Ka izay moa fizorona vavolombelonako. Mingavy anao ary leza. Aza milazalaza n'izany velively ianao. Miakatra be indray mantsy izao ny tensiony ihany. Dia ahoana izany? Mba saika ampilazana ireo mihitsy aho io.
Tazomanao aniny ianao. Sao ny farany dia ametraka plainte any amin'ny polisy raha maninona eo mivadiko iny. Fantatrareo fa izany resaka hoe nareo tsy hamadika izany intsony no nakarary azy matsy. Ka dia asio veverina ihany fa sao dia mpamono olona natsokanareo sisa. Tandremo ary maika fa miala tsinitra leza. Totonivo Zay. dia lasa izy marina. Inona koa moa izany ny antomijina aketo fa lasa koa Nampiantranao manokana madama? Ahoana izay dokotera? Somary efa ratsiratsy ihany ny fahasalaman'ny vadinao Aleo makaina be mihitsy izy aloha. Atao izay tsy hahamizana azy Ratsiratsy ahoana Tsy efa narahana daholo ve ny fanafody nomenao? Sao adinonao ary madama fa dokotera ny mitsabo fa Andriamanitra ihany no manasitrana. Fa ny fanafody no efa misy raha sitrany. Hoy ianao, dokotera miteny aminao fa misy fetrany no fahaizan'ny dokotera. Ny mpitsabo no azonao karamaina, ny fanafody no azo fidiana, ny hopitaly ny azo andoavam-bola fa ny fanasitranana kosa tsy azonao fidiana. Dokotera inona koa ary ty dokotera mpanan-kivy be ty? Dia inona izany no tianao ambara Efa ho faty ve izany ny vadiko? Mety tsy haharitra ela firy izy fa amboaridiny izao ny sainao Nefa moa an'Andriamanitra ny aina raha teo toy ny tavim-bilany ka tsy fantatra izay avakisany. Roviana izany no miverina manaraka dokotera. Aleo afaka iray volana fa raha sendra marary tampoka izy dia aza misalasala. Eny ary aleo angamba hijery dokotera hafa fa ohatrany tsy mahay koa ty dokotera ity ka. Ino n'izy fa tamy? Manahoana tompoko? Fantatsy ny masina ozy fa marary izy ozy. Inona ireny mba azo atao ry tadariba? Mbola misy antenana ihany ve ny amin'ity vadiko ity Aiza ozy? Eno ozy. Zany mba ataovy izay mety fa mbola mikasanao raharaha Eny amadidrazana moa izany. Tokony efa natao indray ary ilay izy izao dia mihazoazo eto foana izay. Izy mbola tsy salama izao Manana vitan-dratsy izy ozy. Afaka ambarin-drano ozy izy nefa. Amboaritsika ozy Vita io. Vita ahoana Vita masina manasitrana an'io. Zay eo Zao makanisany amin'ny fasana. Atao izay azoana vovo-paty. Ny sasany atao anatin'ity tambavy ity dia sotroina. Ny sasany kosa atao anatin'ity tavoara kely ity dia ivozonana. Ahoana izany no azahoana vovo-paty raha tsy misokatra ny fasana? Tao zava-tsarotra izaniko. Misahirana kely raha te ho sitrana Tena tsy vita izany Tena mifona fa tsy vita. Na zao no atao. Aty amin'ny tadariba misy fa lafolafo Aleo izay ny zanaka avy any ampita raha teo efa ho avy. Ay kosa. Masina ozy. Alohako ny volanao raha izay no hasitrana azy Izy anie mbola tanora ihany tadariba Mbola vao 15 taona latsaka kely. Poa. Any ambadiky ny adabo ny aretina. Poa. Zay mba misy atenay. Oranivo. Ahoana izay Tsy dia faty
Iny e, haiko ne zany e, fa efa manao izay tokony ataotsika. Efa nakany amin'ny dadariba dia efa nisy fanafody nomeny ahy e. Ao Morinivo a, mbola tia maty any tata sy mama e. Manana finoana fa tsy maintsy setrany ianao e. Sady dadariba nefa nanome toky e. Tia hitanjanako ary Ranivo a. Efa ho avy re izy e. Hitahantsika ny an'razana Ranivo a. Efa nahazo vovo-paty tsika e. Marary azy zany e. Miafy kely fotsiny aloha ianao fa tsy maintsy sitrany e. Marary ahy daholo ny vatako Ranivo a. Tsy afa-mihetsika ahy e. Zary teto, miezaka mampahery azy eto nefa zahara amin'ny ferinay dia tonga soa ianao Rima. Indrisy mama, fa ono aresaka e dadany to tsy tonga mitsena aty izy. Ka ny tena marina, tsy te hanatra anao ny ahy ny tany lavitra any fa salama efa ela indrainao e. Zany ve? Zany hoe efa mitsabo azy mihitsy ny tsika izao e. Fa tokony nilazanareo ihany anie ahy e. Marina hoe tany ampita saingy farafaratsony kosa afaka nandefa vola hitsapona azy. Eny e, saingy tsy tiako hikorontan-tsaina ianao anaka. Izao ianao efa tonga soa eto Madagasikara. Dia ndahody moa dia hitanao eo Rima. Andao e, vao tonga aty dia tsenainy sy fahasalaman'ny dada zany. Fa maninona azy dada zany? Zava-dehibe anaka dia efa eo ianao a. Dia eo tsika mianaka mifampahereto e. Mandrosinareo? Tompoko, ianao moa efa mpitsabo matianina e. Mpitsabo teratany vahiny. Ka zany mihitsy ny sisa salasalanay makaty aminao e. Zany mihitsy. Dia ahoana tompoko, matoky anao ny izay Monsieur Yabo e. Tsy hoe jerena, za mantsy mijery tanana, miandrina, mijery kintana sy manamboatra vitana koa. Ataovy re tompoko izay mety a. Tsy ary. Io re izy Monsieur Yabo a, ataovy re izay mety e. Kivy azy Rima. Izay nale rehetra koa ty tena maneno sahoana avokoa. Mba marina e. Tsisy mety e. Ohatran'ny mihareraka izany dadanareo. Fa aiza ho ary dada faralesa raha mama. Aleo any reny e. Maninona nefa raha tsony izy. Fotoana ohatran'izao mihitsy anie no elana fianakaviana ro mamy. Rima, ny olona ne samy manana ny manahirana azy e. Tena atsoa zareo ka. Atsoa ry dada faraleza sy nemy faramary e. Ary fa atsony e. Fa aizy mary e. Izy tsy nakaty, za aloha zao no eto. Manao ra zokilahy e. Zao tsy salam'izao izy e. Efa miharatsy mihitsy ny fahasalamany. Mampalahelo zany. Ka tsy mety mihitsy Rima fa atsoina hono nareo fa nareo fianakaviana e. Zay ihany eto foana ry Tontonivo e. Nareo no nametraka elaelana teo amintsika fa nareo ny havanay foana e. Eny e, tsy fotoana ny resabe zao fa ao izy raha hitsidika azy nareo e. Izay moa fa imbesaka mihitsy no nitady amangy fa voasakana foana e.
Fa aleo fa hijery eo ary izay e. Za rery moa izany fa maro mbola tsy eo fa ny zavatra nikarakarainy kely koa e. Ka zao aleo etiko kely miditra ao ianao fa izay mbola hitady fanafody. Eny e, andao ary e. Tsy maninona izao fa rahalahako ane iny e. Fa zao nefa tandremo fa dino manao resaka zavatra fahafa. Fa zavatra fahafaina koa ry tontonivo. Raha vao resaka fivavahana sy famadihana dia aza atao. Raha famadihana aloha tsy ho atao mihitsy e. Fa raha vavaka kosa ane. Ajanony. Ao fa hipetraka ao iandry azy e. Zay fa lasa vetivety tsy asiriana. Eny ary, ndao ary. Ndry vizany ty le sokolahako marina. Njama mahary avy ianao e. Zokiko tiako ianao e. Atoloran'i Jesosy ny fiainanao. Izy no lalina sy fahamarina ary fiainana. Ay, fa maninona izany? Dokotera, Andriamanitro, inona re tiana azo azy ty e? Dokotera, vonjeo izy ry tompo. Dokotera, tompo malalo, sanatria ve dia ho lasa ty zoko malalako e? Tsy manaiky an'izao ary leza. Ianao ve niandry azy teo dia izao ny zavatra manjoa? Milamina ianao ry tontonivo a. Tsy lama amin'izao mihitsy ahy e. Nataonao inona teo ny vadiko? Tsy nanao inona azy re za. Lazao ny marina fa atsoko polisy eo ianao Zokolahaka anao io e. Anao inona azy moa za fa fifandrafatra ny zava-nisy teo. Raha tsy nanao ninina azy ve ianao dia maninona izy ny tsakoana tsy mety mijanona ohatr'izany? Jereo izy raha tsy ny famonjena. Jereo lasa ny amin'ny reanimation indray. Mivavaka ho azy re sika ry tontonivo a. Mba tiana handray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainana izy. Dia mbola ohatr'izao ihany ny paozinao. Tsy taitra mihitsy. Tsy miala aminao raha maninona eo ingamy iny e. Ka ry tontonivo a. Izay mihitsy nefa tsy namailako anareo hitsiditsidika azy io. Izao vao tonga nareo dia jereny zavatra mitranga. Aleo aloha tsoko mihitsy rima. Allo rima. Tonga vaingakaingaina ty ndry fa tena misy zava-doza ty e. Andriamanitro, mitalao aminao e. Asa velofatra izy e. Raha izao tokoa ny lasa eto izy dia ohatrany izany namono azy. Andriamanitro, mandao alika eto anatrehanao ray aho e. Avoto io zokolahiko io e. Fa mbola nina ty indray ianao e. Aleo mba hijery azy. Tsy ilaina. Lasa ianao mandeha ihany fa atsoko fokon'olona eo Aza dia etapatapana ty any hopitaly ary nivo. Le mpanao ratsy ty, ndana mandeha ihany. Aoka rery nivo. Raha laka ane io e. Vehivavy findavatra fotsiny izao e. Tsy te alalan'izany e. Raha lampamosavy, raha maninona no vadiko io tsy miala aminao Aleo mba hiresaka ao aminao aloha e. Mody mitomany manetsikely ka fotsiny tony. Avy aloha eo ena aminy. Nefa akaiko faty ny vadiko ireo olona. Ngamba efa mialaina mihitsy izy ao. Tsy
te ahita e. Tena tsy zakako e. Aza manao an'io rery mama. Mahery ataovy ambony moral. Raha izao no veloma farany amintsika amin'ny rahalahy ngama dia Tsy faran'izao. Oay, to miteny izany. Ngama, mbola velona ve ianao e? Masinina fotsiny isy ianao mitazana ny ianao e? Mbola tsy maty aho. Ohatray, tena izy mihitsy izany miteny izany e. Ngama, atoloran'i Jesosy ny fihinanao ry ngama. Anolo tena ho azy tokoa ahy e. Marina ve? Marina? Efa azy ahy e. Efa ny Jesoa. Raha velonay neto dia anolo tena obiandry. Marina ve ry ngama? Marina izany Liza. Tena fahagagana na setrana ny ngama iny. Na ny dokotera aza moa efa lany haiko mihitsy. Zao izao salama be tsy mampino. Dia nanolo tena hivavaka e. Dia nanao mpiandry. Efa miomana izy mantsy izao. Mahagaga loatra ka. Tena antso ny tompo e. Za koa ny toa taraiky amin'ny fivavahana amin'ny razana eto. Andeha mba hanompo an'izao Andriamanitra velona izao amin'izay aho. Tena lalina ny fitondran'Andriamanitra teto amin'ity fianakaviantsika ity ry Leza. Tena za mihitsy ry Nivo. Miasa Andriamanitra ka tsy misy mahasakana e. Aizako, efa niova tanteraka ary ngama menakavy. Ianao ahy e. Andriamanitra no nanova. Mahagaga izy mbola velona tao iny. Fa raha tamin'iny koa izy ny maty dia tena hoe izany ratsy a. Mahay zavatra Andriamanitra ry Leza. Ianao ary mary. Aleo ihany no mifekitra aminy. Zao ty samy tsisy mamadika daholo tsony. Dia foana koa le hoe tsy milevina pasan-drazany e. Ary le hoe tsy mandova e. Izay mihitsy e. Efa niova ny zavatra rehetra e. Efa lasa tokoa ny zavatra taloha e. Iny rehefa tonga vaovao ireo. Zavatra